hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Faly miarahaba antsika biara-mianatra indray eto amin'ity lesona fahaenina ity, 3 volana fahatelo taona 2024. Ny fahasoavan'ny tompony ho amintsika rehetra. Miaraka aminareo androany ny havanareo Benoît Rakotovao. Iara ivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra ny danitro. Sotranao lehibe zahay noho ny fitiavanao tsy manapetra. Fa noho izany fitiavanao lehibe izany no mbola nahavelonainanay hatramin'izao. Ka dia tolotrainao ny sotra ny tera ny laza izay anao hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay ndreto izahay hiara mianatra ny teninao. Omeo anay ny fanahinao masina taridalana anay, hanome anay ny saina matsilo sy fo vonoka andray ny vatosoa rehetra ao amin'ny teninao. Dia sasao izahay ho afa-keloka amin'ny anarantsonao Kristy io. Amen. Ny lohatenin'ny lesontsika amin'ity herinandro ity dia ny hoe ny ampita ny ranomasina mena. Ny arahantsika nahita fa rehefa ripaka ny lahamatoan'ny Egyptiana no ny fizirizirian'ny Farao, ary tanatin'izany ny lahamatoan'ny Farao, teo vao tapa-kevitra izy, izany hoe ny Farao, namela ny zanak'Israely handeha. Zay zany ny teny fampidirana. Leson'ny Alahady 3 Aogositra ny taona 2024. Mandehana ka manompoa an Jehova. Niatra tamin'ireo izay tsy nahitana ra ny tolambaravarany ny fitsaran'Andriamanitra ny alin'ny Paska. Jereo Exodus 12 ny 1:1 ka hatramin'ny 1:2. Tsy nisy hafa niala tamin'izany na inona toerana ambony nisy azy, na fahalalana nananany, na saranga nisy azy, na lahy izy na vavy. Namely ny ankohonana rehetra ny famaizana hatramin'ny Farao ka hatramin'ireo andevo, ny fanany voalohany teraky ny biby aza, ny fitetaka tamin'ny tany tanteraka ny fireharehan'ny Egypta. Tamin'ny aliny iny ihany dia nampaka ny Mosesy sy Arona izy raha mbola alina, ka nanao hoe mitsangana miala eto amin'ny vahoakako ianareo sy ny zanak'Israely, ary mandehana ka manompoan Jehova araka ny lazainareo, ary ny ondry amanosonareo sy ny ombinareo dia etoko araka izay efa nilazainareo ka mandehana. Exodus 2:12 zafady ny 1:30 ka hatramin'ny 1:30. Fa ny somary manaitra kely ary somary mahatsikaiky kio aza dia ny namaranany ny teniny hoe fambatsofi rano aho. Amin'ny teny frantsay hoe bénissez-moi, mbatsofi rano aho. Niova fo tamin'izay ve izy teto amin'ny farany. Tena nibebaka tamin'izay ve izy
izao: tahaky ny takany tokoa no ny farany ny herin'ilay Andriamanitry ny Hebreo, ka tia hazo tombony avy amin'izany hery izany izy, tahaka ny soa sy fiarovany hitany fa noraisiny ny zanak'Israely nandritra ireo loza ny fanesisesy ireo. Raha toa ka izany tokoa no izy, azo antoka fa ho namindran'Andriamanitra fo tokoa izy ary ho notahiny. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Jaona voalohany, toko voalohany, ny 9:7. Fa ny marina araka izay hasehon'ny zavatra hataony aoriana kely, tsy fiovam-po akory na fibebahana no nanekeny handefany zanak'Israely eto, fa noho ny fahareseny. Nanaiky ihany tokoa izy, saingy tsy noho ny fileferany amin'ny sitrapony Jehova, tsy akory, fa nahatsiaro tena resy tanteraka izy. Raha mindrana ny fiteny zatovo ankehitriny aho, mialatsiny, dia izao no azo lazana azy hoe tsisy fika intsony. Maty ny laha matoa ny Egyptiana rehetra manerana ny firenena manontolo. Simba ny voly, ary ripaka ny biby fiompy, tratry ny faharavana ny firenena manontolo. Ny olo-pirenena Egyptiana sy ny mpanompo ny Farao ao atrano aza, efa niandany tamin'ny zanak'Israely. Efa tsy andrin'izy ireo intsony izay handehanany ireo Hebreo ireo hiala teo amin'ny taniny, noho ny tahotra nahazo azy, ka hoy izy ireo hoe mandehana fa maty avokoa izahay rehetra. Tsy sitrak'Andriamanitra ny hialany zanak'Israely amin'ny tanapolo tsotro zao. Nandevozona 100 taona ny ela izy tany Egypta, tsy tambo-karama azo, tsy fanomezana azo nandritra izany fotoana lavabe izany nanompoany. Ka hoy Jehova hoe, ary hataoko mahita fitia eo mason'ny Egyptiana ity fireneny ity, ka raha handeha ianareo dia tsy mba handeha maina, fa ny vehivavy samy hangataka firavaka volafotsy sy volamena ary fitafiana amin'ny miray monina aminy sy amin'izay mivahiny ao antranony. Dia hataonareo amin'ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy zany, ka dia hofoananareo ny Egyptiana. Exodus 3:7, 2:20 sy ny 2:20. Tamin'ny andro ny aingian'ny zanak'Israely, dia tanteraka tokoa izany. Tsy vitany hoe efa niandany tamin'ny zanak'Israely fotsiny ny ankamaroan'ny vahoaka Egyptiana, fa efa dodona mafy koa izy ny amin'ny hialany izy ireo faran'izay haingana indrindra, ka satry ny hatobaka sy haidikidina tamin'ireo Hebreo ireo izay nananany rehetra handehanan'izy ireo teo haingana. Tanteraka arabaky teny ny teny fikasana hita ao amin'ny Genesis 15:15, ny 2:4 manao hoe, ary izany firenena izany kosa izay ho topoiny dia ho tsaraiko, ary rehefa afaka izany dia hivoaka mitondra harem-bevava izy. Zay zany novaky ny teny. Ny rary ny hiany anefany no tanteraka eto, satria mba azondry zareo hiany ny sombo-karamany tamin'ny fahasasarany nanompo mafy ny Egyptiana taman-taonany maro. Izay zany ny leson'ny Alahady. Leson'ny Alatsinainy
4 Aogositra ny taona 2020. Fanokanana ny voalohany teraka. Ndao vakitsika ny eo amin'ny Exodus 3:12 ka tombotsika eo amin'ny 9 sy 12 aloha amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: hamasiny ho ahy ny laha matoa rehetra, dia izay voalohany teraka rehetra eo amin'ny zanak'Israely, na olona na biby fiompy, ahy ireny. Zay zany vaky ny teny. Inona no anton'io baiko izay mitoetra io? Ary ahoana no tokony handraisantsika ny hevitry izany ankehitriny? Voalohany aloha, tsy voakasiky ny loza farany ireo voalohany teraky ny Israelita no ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia hoy isika mpianatra hoe, izay zany antony anankiray nadidiny Jehova hanokanana ny laha matoa voalohany teraka rehetra ho azy. Satria tamin'indra fony no niarovany an'ireo ankohonana Israelita izay nanatentina ra teo amin'ny tolam-baravarany sy ny tataom-baravarany noho ny finoany. Zay zany foto-kevitra anankiray. Foto-kevitra iray nofonosiny io baiko io koa, ny mahan'Andriamanitra ny zavatra rehetra, satria izy no mpamorona antsika sy tompony ny zavatra rehetra. An Jehova ny tany sy izay rehetra ao aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Salamo 4:2. Ahy ny volafotsy ary ahy ny volamena hoy Jehova tompony maro. Hagai 2:9. Voalohany bokatry ny fitahiana izay natobak'Andriamanitra ny laha matoan'ny Israelita. Famantarana maneho ny fanokanan'izy ireo tena ho azy manontolo koa izany, sy ny fahatakaran'izy ireo fa avy aminy irery ihany izay rehetra ananany. Hitatsika ao koa ny hevitra momba ny fanavotana sy ny famonjena. Narovana tamin'ny fahafatesana ny voalohany teraka satria voarakotry ny ra. Navotana tamin'ny fahafatesana izy ireo tahaka ireo rehetra izay rakofan'ny ran'i Jesosy. Izao no nisoratan'ny apôstôly Paoly momba an'i Jesosy, izay ananatsika fanavotana dia ny famelana ny helotsika. Kolosiana 2:14. Etsy andanin'izany dia nisy fitsipika nomena azy ireo mahakasika izany fanokanana izany, fankalazana ny fanavotana azy tamin'ny fanandevozan'ny Egyptianina izany. Nasaina nanolotra biby hatao fanatitra izy ireo, fa ny zanany kosa havotana. Exodus 3:12, ny 2:12, ny 2:13 ary ny 2:15. Dia izay zany ny lesony alatsinainy. Lesony talata 5 Aogositra ny taona 2020. Ny ampita ny ranomasina mena. Raha ny saina maha olombelona dia tsy mampino mihitsy ny fialan'ny zanak'Israely tany Egypta rehefa navelan'ny Farao handeha izy ireo. Ohatra, voalohany, tsy nisy resaka vatsy, tsy nisy resaka hoe manomana vatsy ho anareo eny andalana ianareo. Ray izay. Faharoa, tsy nisy fandaminana manokana teo amin'ny filaharan'ny olona eny andalana tahaka ny hoe iza no mpitarika, iza no manomeny baiko, olona firy no tarihin'olona firy sy ny sisa.
tsy nisy resaka momban'izay fandaminana izay. Fahatelo, ny hany voalaza tamin'ny voalohany zany dia izao fotsiny izay hita eo amin'ny Exodosy 12:1-12 manao hoe ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy, mihinana ny Pasika zany. Ny valahanareo ho voasikina, ny kapanareo ho eo amin'ny tongotrareo, ary ny tehinareo ho eny an-tananareo. Dia ho hoaninareo faingana izy fa Pasika ny Jehova. Izany hoe aoka samy ho vonina ny hiainga amin'ny fotoana tsy apoizina ny rehetra. Izay hany no hany baiko azo tam Jehova talohan'ny niaingandry zareo. Porofo izany fa hiankina tanteraka amin'Andriamanitra ny zanak'Israely, na eo amin'ny sakafo hohaniny, na eo amin'ny lalana harany, na eo amin'ny fiarovana samihafa ilainy rehetra, ary niditra an-tsehatra tokoa ny amin'izany rehetra izany Andriamanitra. Ka izao avy no fikarakarana nataon'Andriamanitra zany, nataon Jehova ho an'ny zanak'Israely araky ny hitatsika ao amin'ny soratra masina. Voalohany, tsy nentin'Andriamanitra nanitsy ny anavaratra, nanitsy ny tanin'ny Filistina izy reo, na dia akaiky aza izany. Fa hoy Andriamanitra hoe andrao hanenina ny olona raha mahita ady ka hiverina any Egypta. Fa nentin'Andriamanitra ny vily ho amin'ny lalana mahazo any anefitra amoron'ny ranomasina mena ny olona. Hitatsika izany ao amin'ny Exodosy 13:17 ka hatramin'ny 15:20. Izany hoe somary mianatsimo atsinanana izany ry zareo, tany zany ny lalana nitondran'i Jehova azy reo, nefa hianavaratra ny dia. Voalohany zay. Ary faharoa, ary voaomana hiady ny fiakatry ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egypta. Hita izany eo amin'ny Exodosy 13:17. Zany hoe na dia tsy nisy fandaminana mialoha aza, dia tahaka ny miaramila voalamina ny famindra ny zanak'Israely niainga avy tao Egypta. Fahatelo, voatondro ny lalakombany sy ny toerana hitobiany. Ao amin'ny Exodosy 13:20 ohatra dia zao no hita: dia nifindra ny ala tao Sokota izy, ka nitoby tao Etama teo atsisiny ny efitra. Ka hoy Jehova, 4:2, lazao amin'ny zanak'Israely mba hivily izy, ka hitoby eo akaiky ny Pihahirota, eo anelanelan'ny Migdola sy ny ranomasina, eo akaiky ny Bala Zefona, dia tandrifiny no hitobianareo eo amoron'ny ranomasina. Exodosy 14:2. Voalaza mazava tsara eto ny toerana hitobiandry zareo. Fahaefatra, andry afo manome hafanana sy fahazavana, ary andry raona manome alokaloka sy fiafenana, sady hitaridalana azy no nataon'Andriamanitra ho azy ireo. Eo amin'ny Exodosy 13:1-20 ka hatramin'ny 15:20. Zao ny vaky ny teny ny anaran'i Jesosy: ary Jehova nandeha teo alohany tamin'ny andro raona raha atoandro hitaridalana azy, ary tamin'ny andro andry afo no nialina ho fanazavana ho azy handehanany andro aman'alina. Ny andro raona tsy niala teo alohan'ny olona, azafady averiko. Ny andry afo tsy niala
teo alohan'ny olona raha atoandro na ny andriafo no ny alina. Exodosy 3:12 ny 1:1 ka hatramin'ny 2:20. 5 nampitandremana mialoha ry zareo ny amin'izay hataon'ny Farao aminy. Exodosy 4:12 ny 1:3 ka hatramin'ny 1:4. Ary Farao hilaza ny zanak'Israely hoe azo ny tamberiny tany izy ka voahidin'ny hevitra, dia hanamafy ny fony Farao aho, Andriamanitra no miteny eto, ka hanenjika anareo izy, dia hakalazaina aho no ny hataoko amin'ny Farao sy amin'ny miaramilany rehetra, ka ho fantatry ny Egyptiana fa izaho no Jehova. Ito zany ny tantara rakitsika Exodosy 4:12 hatramin'ny 1:5 ka hatramin'ny 1:7. Ary nisy nanambara tamin'ny mpanjakany Egypta fa efa nandositra ny olona, ny 1:5 zay. Ary rahantsika malala tsika mpianatra zany fa ny antony naroso tamin'ny Farao hamelany ny zanak'Israely handeha dia ny hanaovan'izy ireo fanatitra any anefitra. Ary rehefa avy eo na de tsy voalaza zay zany fa izay zany no fiandrandrana nataon'ny Farao, dia hiverina any Egypta ry zareo. Inona nataon'ny Farao rehefa naheno fa lasa nandositra ry zareo? Mitohy ny vaky tenitsika, dia niova ny fony Farao sy ny mpanompony ny amin'ny olona ka hoy izy, inona izao nataotsika izao no nandefa ny Israely hiala tamin'ny fanompoany atsika isika? Dia nasainy no fehezina tamin'ny kalesy ny sovaly, sady nitondra ny vahoakany hanaraka azy izy. Ary nitondra kalesy 900 voafantina sy ny kalesy ny Egyptiana rehetra izy, izay samy nisy mpiady avy izy rehetra. Ary Jehova nanamafy ny fony Farao mpanjakan'ny Egypta, dia nanenjika ny zanak'Israely izy, na dia tamin'ny tanana avo aza no nivoahany. Koa nanenjika azy ny Egyptiana, dia ny soavaly rehetra mitarika ny kalesin'ny Farao sy ny soavaly ny fitaingina ary ny miaramilany, ka nahatratra azy ny toby teo amorony ny ranomasina, teo anilany Pihahirota, tandrifiny Balazefona. Exodosy 4:12 ny 1:4 ka hatramin'ny 1:7. Mba tsy hahalany fotoana loatra antsika eo amin'ny fanazavana, andao hovakitsika mivantana ny teny ao amin'ny Exodosy 4:12 ny 1:10 ka hatramin'ny 1:12 somary lavalava ihany. Ary rehefa mby akaiky Farao, dia natompy ny zanak'Israely ny masony ka indreo ny Egyptiana tamy manenjika azy, dia raiky tatra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamy Jehova. Ary hoy koa izy tamy Mosesy, moa tsy nisy fasana va tany Egypta no nentinao ho faty aty anefitra izahay? Nahoana no nanao izany taminay ianao ka nitondra anay nivoaka avy tany Egypta? Tsy izao va no teny nolazainay taminao fony tany Egypta hoe, aoka izahay fa avelao ihany izahay hanompo ny Egyptiana, fa aleonay manompo ny Egyptiana toy zay ho faty aty anefitra. Ary hoy Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo, mijanona, fa ho hitanareo ny famonjena ataon'i Jehova, izay hataony ho anareo anio. Fa ny Egyptiana izay hitanareo anio, dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Jehova hiady ho anareo, fa ianareo kosa hangina. Zay tahaka zay zany aloha ny leson'ny talata. Amin'ny leson'ny alarobia
enina aogositra ny taona 2020 isika mandroso ampinoana avancé par la foi. Torakovotra tsy nisy oatra zany ny zanak'Israely. Vakitsika ao ny Exodosy toko faha 4:12 na 5:12 ka hatramin'ny 5:20. Ary hoy Jehova tam Mosesy, nahoana no mitaraina amiko ianao? Lazao amy zanak'Israely mba handroso, ary aingiao ny tehinao, dia ahinjiro ambony ranomasina ny tananao, ka saraho ny rano, dia handeha hamaky eo afovoan'ny ranomasina mandia ny tany maina ny zanak'Israely. Ary indro izaho hanamafy ny fony Egyptiana, ka hiditra hanenjika azy izy, dia hankalazaina aho no ny ataoko amin'ny Farao sy amin'ny miaramila ny rehetra mba amin'ny kalesiny sy ny mpitaingitsoavaliny. Dia ho fantatsy ny Egyptiana fa izaho no Jehova rehefa kalazaina aho no ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny sy ny mpitaingitsoavaliny. Ary ilay anjelin'Andriamanitra izay nandeha teo alohan'ny tobin'ny Israely dia nifindra kanakeo aoriany, ary ny andraona nifindra ny ala teo alohany, dia nijanona teo aoriany, ka tonga teo anelanelan'ny tobin'ny Egyptiana sy ny tobin'ny Israely. Dia teo ihany ny rahona sy ny fahamaizinana, nefa nampahazava ny alina kosa, ka dia tsy nifanatona izy roa tonta mandritra ny alina. Dia nahindritry Mosesy teo ambonin'ny ranomasina ny tanany, ary rivotra mahery avy atsinanana no nampisavan'i Jehova ny ranomasina mandritra ny alina iny, ka natao ny tany maina ny ranomasina, ary dia voasaraka ny rano. Dia nandeha teo afovoan'ny ranomasina nandia ny tany maina ny zanak'Israely, ary ny rano dia tonga fefy ho azy teo amin'ny akavanany sy teo amin'ny akaviany. Toy izay zany nivaky ny teny. Talohany izao fitana ny ranomasina amin'ny tany maina izao, mazava ny torohevitra avy tam Jehova. Raha sika tsirairay ireo torohevitra ireo. Voalohany, aza matahotra. Exodosy 4:17. Aza matahotra. Antso ho amin'ny fatokiana an'Andriamanitra no nataony voalohany, satria izany no hany fomba handresena ny tahotra. Ampahatsiahiviny Isaia antsika izany fahamarinana izany amin'ny filazana fa eo an-tanan'Andriamanitra ny mpino, ary izy no hiasa ho azy ireo rehefa manaiky azy ho tompony sy andriamaniny izy ireo. Aza matahotra ianao fa mombanao aho, ary aza mierikerika foana fa izaho no Andriamanitrao. Fa izaho Jehova Andriamanitrao no mitantana ny tananao akavanana, dia ilay manao aminao hoe aza matahotra izaho no amonjy anao. Isaia 1:7, 1:10 sy 1:13. Faharoa, torohevitra faharoa zany, mijanona. Hitatsika ao amin'ny Exodosy 4:12, 1:13. Ny hoe mijanona dia tsy midika fotsiny hoe mampitsahatra ny fimonomononana ary manantena zavatra lehibe, fa midika koa hoe matokia an'Andriamanitra ary miandrasa ny fidirany atsehatra amin'ny fomba mahery vaika satria hiasa izy. Fahatelo, ho hitanareo ny famonjeny Jehova izay hataony ho anareo anio. Exodosy 4:12, 1:13. Mba hitomboany ny finoatsika dia zava-dehibe ny manaiky ny fitarian'Andriamanitra sy ny fanampiany ary koa ny makasitraka azy noho ny fanampiana izay nampanatenainy. Ny hoe mahita eto dia midika hoe manokatra ny maso satria manajamba ny tsy finoana. Andriamanitra irery no afaka manome fandresena
sy fiarovana ary famonjena. Momba antsika mandrakariva Jehova ary miasy manome izay ilaintsika amin'ny fotoana mety. Faefatra, Jehova hiady ho anareo. Exodosy 4:4-5:4. Manondro izay zavatra ataon'Andriamanitra izany. Izy mihitsy no hiady ho an'ny vahoakany. Kalvari no pirofo faratampony izany, satria teo amin'ny hazo fijaliana no nandresen'i Kristy any Satana mba hanomezana tsika ny fiainana mandrakizay. Jaona 5:5-20, Hebreo 2:2-4, Apokalipsy 2:12-10 sy ny 1:10. Taty aoriana na ireo Egyptiana aza dia niaiky volana fa Jehova no niady ho an'ny Israelita. Vakio Exodosy 4:5-20. Nazava ny baikon'Andriamanitra tamin'i Mosesy. Mandrosoa. Nasehon'Andriamanitra tsy kelikely ny drafitrasany. Voalohany, nifindra ny ala teo anoloan'ny tobin'Israely ilay anjelin'Andriamanitra sy ny andrahona ka nijanona teo aoriana mba hiaro azy ireo tamin'ny tafiky ny Egyptiana. Faharoa, tampinona no nanjirany Mosesy ny tanany teo ambonin'ny ranomasina. Fahatelo, nampisaraka ny rano Andriamanitra ary nampiseho ny tany maina tamin'ny alalan'ny rivotra mahery. Ary fahaefatra, vokatry izany dia ny fiampitany Israely soamantsara ny ranomasina teo amin'ny tany maina no hita hatrery ampita. Nanenjika azy tanjambany ny Egyptiana satria tsy hitany ireo ny zava mahatalanjona ataon'i Jehova ho an'ny vahoakany. Izany hoe tsy hitan'izy ireo fa efa diso aoriana loatra izao araka izay fiekena nataon'izy ireo eo amin'ny Exodosy 4:5-5. Ity misy tsetsetsetsa kely tsy aritra. Angamba tamin'ny faritra fohy indrindra teo amin'ny sakan'ny ranomasina mena io toerana ny ampitany ny zanak'Israely io, satria tsy kely araka ny jerena azy eo amin'ny sariny tany io ranomasina io. 5,750 kilometatra ny halavany. Izany hoe ny halavan'ny nosy Madagasikara pina 700 kilometra eo. Zay zany ny halavany. Mahatratra 5,300 ny sakany, lava indrindra. Izany hoe mitovitovy amin'ny sakan'ny nosy Madagasikara. Ary ny toerana lalina indrindra mahatratra eo amin'ny 502 metatra eo, 2 kilometra sasany zany. Angamba ny sakany fohy indrindra ary ny halaliny marivo indrindra no nofidin'Andriamanitra hampitana ny zanak'Israely. Tsetsetsetsa tsy aritra izany. Leson'ny alakamisy 7 aogositra ny taona 2022. Ny hira ny Mosesy sy i Miriama. Vakitsika ny Exodosy 4:12, ny 13:20 ary ny 14:4 katramin'ny 15:20. Dia nanenjika azy ny Egyptiana ka niditra nanaraka azy teo afovoan'ny ranomasina, dia ny soavalin'ny Farao rehetra sy ny kalesiny ary ny mpitaingitsoavaliny. 15:20. Ary hoy Jehova tamin'i Mosesy, ahinjiro eo ambonin'ny ranomasina ny tananao mba hikatonany ny rano
amin'ny Egyptianina mba amin'ny kalesiny sy ny mpitaingy tsoavaliny, dia nahitsy Mosesy teo ambonin'ny ranomasina ny tanany ka nikatona ho tahaka ny teo aloha ny ranomasina rehefa nadiva ho maraina ny andro, ary ny Egyptianina nandositra kanjo ny tsena ny rano ihany izy. Dia nariany Jehova teo afovoan'ny ranomasina ny Egyptianina. 19 ary dia nikatona ny rano ka nanarona ny kalesy sy ny mpitaingy tsoavaly. Dia ny miaramila ny Farao rehetra izay niditra teo amin'ny ranomasina nanenjika ny zanak'Israely, koa tsy nisy niangana na dia iray akory aza. Izany vaky ny teny. Nately ny rano avokoa ireo miaramila Egyptianina, tsy nisy velona izy ireo na dia iray aza, ary anisan'izany i Farao. Jereo ny Salamo 4:30. Faharesena tsy hitapesipesena ho an'ireo Egyptianina izany, ary fandresena tanteraka ho an'ireo vahoakan'Andriamanitra. Velokira teo noheo ny zanak'Israely, hira ny polotra ho azy avy tao am-po, vokatry ny hafaliana tsy tana tao anaty. Hira no tarihiny Miriama sy ireo vehivavy na arahany zava-maneno isan-karazany. Ny votoaty ny hira dia hira fiderana an Jehova noho ny mahampiady mahery azy izay nandresy ireo fahavalon'ny olony. Nasongadiny Mosesy tamin'izany fa i Jehova ilay Andriamaniny no tanjany sy hirany ary famonjena azy. Tsy misy tahaka an Jehova izay ankalazaina amin'ny fahamasinany, deraina amin'ny fahatahorana, mpanao fahagagana. Exodosy 15:1-2. Io hira io dia mbola tsy afaka ambavan'ny jiosy mandraky ty ny androany. Voalaza ao amin'ny Apokalipsy 15:1-2 koa fa ireo voavitra rahatry zay dia hihira anio hiran'ny Mosesy io sy ny hiran'ny zanak'ondry. Dia tahaka izay indray ry havana ny famitinana ny lesotsika, misaotra tsika rehetra naharitra ny aino hatramin'ny farany. Aoka isika azoto mandrakariva mianatra ny tenin'Andriamanitra, fa ao no hanovozatsika hery hoetsika hanohy ny dia hatramin'ny farany. Iara ivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra ny lanitra ao, saotranao zahay noho ny lesona mampahery nomenao anay, fa miady ho an'ny vahoakanao mandrakariva ianao. Miady ho an'ny zanak'Israely tany Egypta ianao, ary mbola miady ho anay vahoakanao hatramin'izao. Ampio zahay Tompo, hatoky ianao hatrany, manoloana ny firondrony ranomasina sy ny fisamboaravoarany amin'izao andro farany misy anay izao. Fa ianao no mahavaky ny ranomasina hahazo anay miampita amin'ny tany maina ka tsy ho safotry ny ranobe zahay. Ianao no mahatony ny tafiotra hahazoany ny lakanay mitety ny onja. Ianao no afaka mandrendrika ny fahavalonay izay mifofo ny ainay. Ampio zahay hanohy ny tianay ampahatokiana sy ampahatonina, satria manana anao hiady ho anay izahay. Ankininay amin'ny anaran'i Kristy Tomponay mpamonjy izany vavaka izany. Amen.
ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.